ahoana marina. Manaja ny lalam-pandrenana ve ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana? Raha ny toedra raha-pirenena no dinihiny dia efa iaraha mahafantatra ireo krizy telo sosona mahazo ny firenena. Azo lazaina fa ny fomba fitantanana firenena mihitsy no tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ary mizotra any amin'ny lalàna tsy tokony izorany ny firenena. Mipetraka eto amintsika ny didy jadona ary azo lazaina fa ireo fa efa mpanjakana rehetra no ampiasain'ny mpitondra amin'izany. Raha ny resaka politika manokana no fakafakaina dia tsy misy eto intsony izany fisaram-pahefana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefam-pitsarana izany. Ny fisaram-pahefana izany dia midika fa voatsinjara araky ny lalam-pandrenana ny fahefana fa tsy mivangongo amina rafim-pahefana iray. Izany no antoko ny demokrasia. Tsy izany anefa no zava-misy amin'izao fotoana izao, fa mivangongo eo amin'ny fahefana mpanatanteraka, indrindra mivangongo ao amin'ny fiadidinan'ny filohan'ny repoblika daholo ny fahefana. Izy irery ihany no manome baiko ary manatanteraka fotsiny ny ambiny. Izany dia taratry ny didy jadona ary manazava ireo fanapahan-kevitra miroso mihemitra hitantsika eo amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra ireo. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no azo lazaina fa ambara tonga ambony indrindra eo amin'ny rafim-pitsarana. Izy irery ihany no andrim-panjakana afaka manamarina. Raha toa ka manaja ny lalam-pandrenana, ny lalàna izay raisy ny fahefana mpanao lalàna na ireo anteny merarotonta izany. Io andrim-panjakana io izany no miaro ny fampiarana ny lalam-pandrenana. Tsy izany anefa ny zava-misy. Raha ny fanapahan-kevitra farany izay noraisy ny fisarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ilay lalàna, manova ny andininy sasantsasany ao amin'ny lalàna mifehy ny satan'ny fanoherana sy ny antoko-panohitra. Raha fitinina tsotra ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia ny fanitsakitsahana izany lalàna fototra mahafirenena any Madagasikara izany. Tsy nohajaina ny voalaza ny lalam-pandrenana, indrindra fa ny andininy faefatra amby folo. Toy izao no voalaza ao amin'ny andininy faefatra amby folo sy ny famakafakana fohy nataony manampahaizana manokana mikasika ny lalàna Ramatoa Arlette Ramarson. Satria araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana andiny faefatra amby folo dia hoe ny lalam-pandrenana no miantoka ny ijoro mpanohitra amin'ny fomba demokratika. Dia voalaza koa fa aorianany fifidianana solombavam-bahoaka ny vondrona politika mpanohitra, amafisiko tsara hoe vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehibe ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarana dia ny lehibe ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin'ny lasa-bato no heverina ho lehibe ny mpanohitra. Tsy zany nefa ny zavatra mitranga. Nisy lalàna tamin'ny voalohany hoe lalàna 2011-013 momba nisy sa tamin'ny feny mpanohitra dia nanaja n'io lalam-pandrenana io ihany io lalàna io ary nanamafy ny andraikitry ny mpanohitra satria ny mpanohitra dia karazana contre-pouvoir sy équilibre en pouvoir. Kanefa voalaza tsy nisy resaka hoe vondrona politika atao anatin'io ny zavatra mitranga, tsy misy resaka vondrona politika manana zo sy andraikitra voalazan'io article 2011-013 io. Sady io raha teo moa na dia voaka ary io lalàna io tsy nisy décret d'application na kely varavety ary. Io nefa ny azontsika lazaina fa hoe fandraiky kokoa amin'ny voalazan'ny andininy faefatra amby folo ny lalam-pandrenana. Manaja ny lalam-pandrenana io. Tsy misy tateoriana dia inona zavatra hita? Vondrona parlementaire. Zany no hitantsika ao anatin'ny lalàna mivoaka rehetrarehetra sy ny zavatra mitranga vondrona parlementaire dia novaina dolodolo zany ny voalazan'ny zo fototra ny lalam-pandrenana. Novaina daholo dia nilazaina fa hoe nomena ny vondrona parlementaire daholo ny zo sy andraikitra ny vondrona politika tokony ho azy. Zay ny mampagaga. Ary amafisiny le didy vao nivoaka voaingana teo hoe lasa izy indray zany lasa ny vondrona parlementaire indray zany no resaka ao. Ka izany
dia ary tena manamafy izy hoe io article andiny efatra amby folony lalam-pandrenana io zany a dia ny esprit io izy a de hoe vondrona parlementaire anao teniteny foana izy satria tsy zany mihitsy mazava be le texte fa hoe vondrona politique de lazany fa hoe vondrona parlementaire zany hoe mitsambikina ny vondrona parlementaire daoly a ny zo sy andraikitra tokony omena ny vondrona politique zay aloha de zavatra tsy mety zany natao hoe fanitsakitsana ny lalam-pandrenana ary tsy vita ny fanitsakitsana fa fanaovana tsinitsinina ny zo ny mpanohitra ny vondrony mpanohitra mazava tsara ny voalazany fa fanitsakitsana lalam-pandrenana io lalàna vaovao io kanefa de nankatoavin'ny HCC ihany tsara ho marina ihany koa fa mpikambana vaovao vao napetraka ireo mpitsara ao amin'ny HCC io ka mipetraka ny fanontaniana hoe misy tsindry ve natao an'ireo olona izay everiny ho mahay lalàna ireo sa tsy fahaiza manao mipetraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izany fanontaniana izany araka izao ambarany Ramatoa Arlette Ramarson izao zany de fanitsakitsana ankitsirano ny lalam-pandrenana noho tsy fahaizan'ireo reo amin'ny HCC angamba azafady mitodika aminareo fa vakio tsara ny voalaza ny andiny fa 4 fa tena manitsakitsaka ny lalam-pandrenana ianareo ka noho izany tsy fantatray ina mahatonga zany move ny tsy fahaizanareo incompétence sa move sanatria misy faneriterena na tsindry tanoany fa tena mamenatra mihitsy ka tsy afaka ilazy nareo io lalàna io na ovanareo tanteraka ny lalam-pandrenana atao révision na ovana tanteraka mihitsy de ampidirona ny vondrona parlementaire raha tianareo fa aza mananao foana zay ny tiana ambara aminareo aza mananao foana tsy azo atao velively araka ny lalàna iraisam-pirenena tsy azo atao velively manitsy ny lalam-pandrenana tsy anjaranareo zany application mapiatra ny lalam-pandrenana fa tsy azo ataonareo velively manitsy azy anjarany révision de la constitution manao an'izany fa tsy ianareo manao an'izany na tsy azo ataonareo velively koa manao interprétation vilana raha toa ka olona notsongaina noho ny fahaizan'izy ireo lalàna ireo mpikambana ao amin'ny HCC dia tsy tokony andika ny lalàna fototry ny firenena toy izao raha toa moa ka notsongaina manokana izy ireo satria olona akaiky ny mpitondra dia fanapahan-kevitra iarovana ny tombotsoan'ny mpitondra io fanapahan-kevitra io ka mety anamarina ny fisiny ny tsindry politika manamafy izany ny hevitry maître Willy Razafijatovo hoe misy olona na zavatra aorinan'ireo tompon'andraikitra amin'ny HCC ireo tsy ahafahany manao ny asany ampahamarinana sy am'rary sinitsiny ao anatin'ny lalàna sy ndraikitra izy tokony ataony hitako ange zany matety nanao fitsarana ange mitovy am'izany ihany koa hoe misy le avy ambadika ty le hoe na manome vola na mpitondra fanjakana exécutif mpanindry bokotra sanandro sanandro ohatran'izany ihany izy io fa tsy zavatra hafa akory tiako tenenina am'izay de zao ils sont pas libres de leur volonté de sortir la vérité et le droit tsy mananao hoe fotoana mihitsy zany hoe ilazany tena zavatra marina fa avy misalovanao foana ny exécutif na tsy fantarana parlementaire mibaikobaiky sy mampapatahotra anjareo na hoe baiko pitolomana tsy haiko tianandraisana zany fa tsy izy zao hoe tsy rano tsy izy satria mbola veriko ihany zany HCC zany araky ny anarany haute cour constitutionnelle dia tsy mitsara hoe tsy cour suprême akory io tsy cour d'appel io ka hitondranao zavatra zao hoe ty amboary ty ahitsy ohatran'izao tsy manitsy izy fa ny zavatra fantatry ny HCC fotsy de hoe tsy araky ny lalam-pandrenana tya dia miala elahy fanaraka amin'ny lalam-pandrenana tya manaiky zay mazava izany fa raha toa ka tsy afaka miasa araky ny lalàna misy izy ireo fa misy ireo tsindro maro samihafa dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe azy itokisana fa itsara araky ny lalàna ve ity androm-panjakana lehibe ity raha toa ka vao manomboka manao ny asany azy izy ireo dia efa manitsakitsaka sahady ny lalam-pandrenana anisan'ny tanjon'ny mpitondra amin'ity lalàna vaovao ity dia anilika tanteraka ny filohan'ny mpanohitra am'izao fotoana izao ka na de anitsakitsahana ny lalam-pandrenana aza dia tsy olana amin'izy ireo arak'izao fanazavana izao
Hitatsika fa nisy fandikana vilana koa nina natao an'io andininy fa 4 io lazaina fa hoe any parlementaire io tena fandikana vilana mihitsy satria mazava be mihitsy ny voalaza hoe aorina fifidianana tsolom-bavabahoaka ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehiben'ny mpanohitra zany hoe raha ohatra ka hoe fitinao amin'ny zareo parlement zany dikan'izany dia tena hoe ailika tanteraka mihitsy zany miandraikitry ny filoam-panohitra amin'izao fotoana izao nefa tsika dia nanaraka ny mpanohitra dia nanaraka ny voalaza ny 5 antsipriny vita le izy dia nanendry ny lehiben'ny mpanohitra izahay ny RMDM satria ao anatiny dia tena hoe ara-dalàna ary ofisialy le izy nefa tedavina hovana tanteraka ny lalàna mfe hatramin'izay izany hoe mba ahafahana manilika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany dia ilaina ny manao lalàna manokana ka terena ny mpanao lalàna sy ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana mba ampiasa ny fomba rehetra ahafahana manao izany. Tena mahamenatra tokoa izany fomba izany araka ilay fanapahana no raisy ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana dia nilaza izy ireo fa misy teboka telo izay mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana ilay lalàna vaovao izay manova ny satan'ny fehifanoherana eto Madagasikara. Raha toka manao ny asany sy ny andraiky ny marina izy ireo izany hoe milaza fa mifanaraka na tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ilay lalàna dia mazava be izany ny fanapahan-kevitra tokony raisiny fa tsy manaza sy mifanohitra amin'ny voalazany lalam-pandrenana io lalàna vaovao io ka tokony laviny avetrany ary tsy azo ampiarina akory. Amafisina tsara fa io fanapahana na ny décision any HCC io no milaza ireo andininy sy ny rizanteny tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana fa tsy ny mpanohitra akory. Tsy izany anefa ny fanapahan-kevitra ny raisiny fa dia nilaza izy ireo fa manaraka ny lalam-pandrenana ilay lalàna raha toka ahitsy ireo teboka telo ireo dia gaga isika hoe lasa mpanao lalàna indray ve ny HCC sa mpanolo-tsain'ny antenimera eo amin'ny fanaovana lalàna. Tsy anjaran'ny HCC izany araka ny voalazan'ireo mpahay lalàna roa teo fa ny mampiatra ny lalam-pandrenana no asany ka tokony holaviny ilay lalàna rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Ny tsy fahafahan'ireo mpikambana ao amin'ny HCC mampiatra izany dia midika fa misy tsindry ao ambadika izao fanapahan-kevitra izao. Mbola manam-porofo izany dia nanovana indray ilay fanapahan-kevitra efa noraisiny ka nasipantsiana kanefa dia efa navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Raha nolazaina fa fanitsiana tsotra no natao kanefa dia nisy fehezanteny goavana izay vao maika aza azo nitsoahana tao. Toy izao no voalaza tamin'ilay décision navoaka voalohany ny 5 ny volana Jiona teo. Considérant, en ce qui concerne l'article 5, qu'en stipulant que le chef de l'opposition officielle dirige l'opposition parlementaire au même titre que l'opposition extra-parlementaire. Cet article heurte les dispositions de l'article 1er de la Constitution, prônant la démocratie, ainsi que l'article 14 de la même Constitution sur la liberté d'adhérer à une association ou à un parti politique. Que l'opposition extra-parlementaire peut choisir un ou plusieurs chefs pour la diriger en dehors de toute procédure parlementaire, que le terme extra-parlementaire doit ainsi être extirpé de l'article 5. Io izany no voasoratra teo amin'ny teboka fahaefatra ilay décision. Na itsindray anefa io teboka io ka nisorona tao ilay fehezanteny hoe que l'opposition extra-parlementaire peut choisir un ou plusieurs chefs pour la diriger en dehors de toute procédure parlementaire. Izany dia fanapahan-kevitra navoaka ny 7 ny volana Jiona teo. Izany hoe nopotehina tanteraka ny zon'ny mpanohitra izay arovany lalam-pandrenana ka ny androm-panjakana tokony aro izany mihitsy no manitsakitsaka izany. Io fanapahan-kevitra salega io ihany koa
no mitory fa tena misy tsindry politika ka na fanapahan-kevitra efa navoaka izao aza dia sain'ny mpitondra sy ireo ao amin'ny HCC no mamoaka izany. Mitory ireo fanapahan-kevitra mirosomemitra io fa tsy manana fahalalana anao ny asany araky ny voasoratry ny lalàna io androm-panjakana io fa misy mpanome baiko ao ambadika. Mazava ho azy moa fa ny fahefana mpanatanteraka foana no misalovana ny asany fahefana hafa hatramin'izay. Voaviravira mihitsy izany lalam-panorenana eto amintsika. Ny tianambara dia izao: fehezin'ny mpanatanteraka ny fahefana rehetra mba ahafahany manao izay tiany hitondrana ny firenena. Tsy misy intsony izany ny demokrasia sy izany firenena tandalana izany, fa fitondrana mpanao didy jadona no misy eto ary tsy mijery izay mahasoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Mipetraka izany fanontaniana hoe raha to ka tsy afaka manao ny asany araky ny lalàna ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana dia mbola ilaina ve ireo mpikambana ao ireo? Mbola ilaina ve ny mandefa ireo lalàna any amin'ny HCC izay tsy manana fahefana akory fa manatanteraka baiko politika fotsiny ihany? Na dia mbola lavitra aza ny fifidianana dia azo antoka ve io androm-panjakana io fa hitsara ara-draviny sy ara-dalàna ny fifidianana? Mbola anaiky izao fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana izao ve ny vahoaka malagasy? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?